Miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo isaky ny alatsinainy dia omenanao indray aloha zany ny mety ho fisotry ny toetrandrontsika mandritra n'ity herinandro ity. Amin'ny ankapobeny dia noho ny fandalovana rindrin-drahona misesisesy ato atsimon'ny Anosy ato dia somary mahazovana hatrany aloha zany ny tandrifin-drahona indrindra ho any aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Anosy sy ny tendrony avaratry ny Madagasikara iny zany. Raha ny tapany voalohany amin'ny herinandro ity zay fa any amin'ny faraparan'ny herinandro kosa indray dia ny tsiokana alizay no saika mibahatoerana indrindra ho any aty amin'ny ilany atsinanan'ny Anosy iray manontolo aty zay. Ary ny maripanantsika ihany koa dia manaraka an'izay somary atsapana fidinana kely ny maripana zany any amin'ny faraparan'ny herinandro any. Ny orana dia any amin'ny tendrony avaratry ny nosy no tena mety ahitana an'izay ary aty amin'ny tapany atsimo kosa indray dia mandraona mitsitokotoko izay mety misy hatrany koa ny tandrifin-drahona indrindra ny tapakandro hariva moa zany noho ny fandalovan'ireo rindrin-drahona ato atsimon'ny nosy izay hatrany. Fa rehefa manomboka mahazovana indray ny alizay dia miverina maina ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha mahakasika ny fiforonana rivodoza kosa indray dia mety hisy ny fiforonana rivodoza any amin'ny farany herinandro any misy izay somary ambany dia ambany ihany aloha ny herintsika mety hisin'izay amin'ny ankapobeny raha ny vanim-potoana misy atsika indrindra fanazana zany dia arahana maso hatrany aloha zay ary arahana hatrany koa ny vaovao mahakasika an'izay eto amin'ny météo Madagasikara isan'andro koa anasananao avy hatrany mba hanaraka tsy tapaka ny météo Madagasikara. Fa raha ny telo andro avy dia ny tsioka malefaka miovaova tsy mahatoeran'izay hatrany aloha zany no mandravatra ny toetrandro saika manerana ny Anosy vokatr'izay dia toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapitso vao maraina. Misy ny tandrifin-drahona raha ny aty amin'ny faritry ny vatovavy fitovinany mandrahona kosa raha ny aty amin'ny motsiraka atsinanana sy avaratra atsinanany Anosy aty misy ny zavona vao maraina ny any amin'ny faritry ny tasy sy ny ilany andrefan'ny vakinankaratra ary Morimania sy Hotomatsiahatra iny zany ny ambiny maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny rapitso tolakandro dia mitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona mety raikotroka aty amin'ny tapany avaratry ny nosy torak'izay ihany koa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana aty zany misy ny orana tandrifin-drahona mandrahona ny andro ho any aty amin'ny faritry ny Iorombe sy ny faritry ny Anosy atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanany faritry ny atsimo andrefana izay mety misy koa ny tandrifin-drahona mitsitokotoko ao anatin'izay. Ho an'ny voatany manokana moa zany dia mandrahona ny andro ho an'ny rapitso tolakandro ny morotsiraka andrefana maina tanteraka ny andro araky ny hitantsika zao. Raha ny maripana vao vinavina ho an'izay rapitso izay ho an'ny voatany dia 12 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vao vinavina ambany indrindra raha ny aty amin'ny voatany. Ny morotsiraka kosa 20 ka hatramin'ny 5 degré celsius zany ny maripana vao vinavina ho an'ny ambany indrindra. Ny ambony indrindra kosa ho an'izay rapitso izay hatrany raha ny voatany dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 ny aty amin'ny ilany atsimon'ny nosy aloha zany somary midina izay maripana ambony indrindra zay fa ny avaratra andrefana no misy ny mafana indrindra. Ho an'ny andron'ny alarobia dia mitohy hatrany aloha zany ny orana ho any aty amin'ny tapany avaratry ny nosy faritry Sofia sy ny faritry Diana ary mitatra aty amin'ny morotsiraky ny Analanjorofo aty izay orana izay mandrahona kosa ho an'ny faritry ny Alaotra Mangory sy Analamanga ny aty amin'ny voatany dia mandrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny morotsiraka kosa maina tanteraka ny andro zany amin'izay alarobia izay. Raha ny maripana vao vinavina dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 ho an'ny voatany. Ny ambany indrindra ho an'ny voatany izay hatrany 18 ka hatramin'ny 17 ihany. Ny ambony indrindra raha ny mafana indrindra ao anatin'izay dia ny aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny Anosy aty 4 degré celsius ny maripana any amin'iny morotsiraky ny Morondava sy ny aty amin'ny morotsiraky ny faritry ny Melaky aty zany. Midina be ihany koa ny maripana aloha zany ho an'ny faritry ny Taolagnaro amin'izay alarobia izay satria dia midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra. Ho an'ny andron'ny alakamisy ary no maranantsika azy misy ny orana ho any aty amin'ny faritry ny Analanjorofo sy faritry ny Atsinanana aty izay mety arahina herika izay ho any amin'ny faritry ny Alaotra Mangoro any. Mandrahona kosa ny andro ho any aty amin'ny voatany misy moa zany ny faritra sasany mandrahona mitsitokotoko fa ny aty amin'ny tapany atsimo sy ny morotsiraka andrefan'ny Nosy kosa indray dia maina tanteraka ny andro na mibalika misy moa zany
amin'ny masoandro ao anatin'izay raha ny maripahana voavinavina amin'izay alakamisy izay hatrany dia misy fidinina kely raha ny ambony indrindra ho any aty amin'ny voatany ny morontsiraka atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa ny aty amin'ny ilany andrefany nosy no mbola mijanona mafana hatrany ny andro 4 degré ary ny atitany mena be sy melaka dia mety mitsy mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius ny maripahana voavinavina amin'izay alakamisy izay hatrany izay ny meteo antsika mandritra ny 3 andro ary manasanao hatrany anarak'izany veloma.